Mety amin'izay eo. Ndao ary anomboka ny fotoana isika kanefa melohan'izany dia andehsika hivavaka mahakasika ity lohahevitra momba ny fahafatesana itya no resantsika amin'izao fotoana izao. Hivavaka isika, tomponay sy Andriamanitra eo makasitraka nanome fotoananay ahafahanay miaraka amin'ity onjam-peo ity mba hanakoako eran'izao tontolo izao ny afatra farany izay tianao ampitaina, satria ny lohahevitra mahakasika amin'ny fahafatesana dia fitaovana eo ampelantanany devoly amin'izao fotoana izao, andrebirebena olona, iresahana amin'ny olona, mitahana olona, ka dia eo ampahafantarinay amin'ity androany ity fa ianao ny tompon'ny teny farany mahakasika ny olona tsiraray avy, indrindra fa ny fahafatesana. Ka dia ianao no hitrantsehatra ny fampitana ny feo rehetra mba ho tafapakany amin'ny olona tsirairay avy, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny zavatra misy dia mitombo be ny finoan'ny olona ny atao hoe ny olombelona anankiray izay efa maty dia tsy maty fa mbola afaka mandehandeha any ambadika any, na afaka ihany koa mamaly ny vavakitsika rehefa misy toe-javatra mitranga. Eto Madagasikara zao misy foko anankiray izay voalaza fa impito izy ny maty, izay vao tena maty, fa mbola velona eny izy zany dia maty, dia velona izy dia maty. Fa ny toe-javatra mitranga nefa dia izao, tsy lasa manan-karena izy na lasa feno fiadanana aorianan'ilay fitsanganany amin'ny maty, fa vao mihaza miaina ao anatin'ny fijaliana, izany hoe mitsangana hijaly zany, raha izay ny fomba ilazana azy. Misy ihany koa anefa ireo maty izay ivavahan'ny olona amin'izao fotoana izao. Ny anabaviko dia maty tamin'ny 3 taona lasa, tanakavanan'ny mpitondra fiangonana, dia amin'izao fotoana izao mikarakara azy izy ireo mba ho atao anisan'ireo olo-masina izay ivavahana. Izany ny toe-javatra mitranga eto amin'ity planeta tany misy antsika ity, ka dia ianarantsika hoe tena noforonina ho amin'izany tokoa ve isika. Andeha aloha izany ho jerentsika ny asa famoronana izay nataon'Andriamanitra ao amin'ny Genesis 2:2-7. Ary vovon-tany no namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona, ary nofony ny fofinaina mahavelona ny vavorony ka tonga olombelona izy. Eto izany dia ambara mazava fa zavatra roa no nanamboarana ny olombelona, dia vovon-tany nampiana fofinaina. Diso izany ny fieritreretana sahady milaza fa ny olombelona dia vovon-tany nampiana fofinaina ary misy fanahy mandehandeha any ivelany any. Roa ihany izany ny fitaovana nampiasain'Andriamanitra. Ny fivoarana miandalana dia miezaka ny andrava izany famoronana izany, ary mitady ny hevitra rehetra ilazana fa nivoatra tsy kelikely ny olombelona, ary nivoatra avy amin'ny rajakony ny farany. Ny zavatra hita sy manaitra nefa dia izao, mbola ao Afrika ireo rajako ireo izay endro noho ny olombelona. Ny mahaendry azy dia izao, tsisy rajako lahy manambady rajako lahy, na ny rajako vavy mandeha manambady rajako vavy, fa ny olombelona amin'izao dia lasa sodomita, ny lehilahy manambady lehilahy, ny vehivavy manambady vehivavy, resin'ny biby izany. Lazaina fa avy amin'ny biby namorona antsika, kanefa isika dia resin'ilay biby izay nentombohantsika, raha ohatra ka izay le théorie de l'évolutionnisme izay no alaitsika zany. Ka dia te hametraka an'ilay hoe Andriamanitra no namorona antsika, izy ny tompo marika nanamboatra antsika tamin'ny alalan'ny zavatra romonja, dia ny vovon-tany ampiana fofinaina izany. Ny fanontaniana nefa dia izao, maninona isika no maty? Nahoana isika no maty? Ny Genesis 3:7 no ahitantsika
ny antony nahatonga antsika ho faty. Ny tsara kokoa aza zany de mamaky ny Genesis toko faharoa fa hifantoka amin'le Genesis toko fahatelo aho satria io no ahitantsika taratra n'ilay resaka ny fanaovan'ny Satana rehefa nazera avy any an-danitra Satana de tonga de niataky any Adama sy Eva. Ary amin'ny Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo dia ny andininy fahafito ambin'ny folo de milaza fa nisy ady tany an-danitra Mikaela sy ny anjely niady tamin'ilay dragona ary tsy nisy toerana ho azy intsony tany an-danitra nazera le menarana ela. Ka rehefa nazera izy zany dia niataky any Adama sy Eva tao amin'ny zaridaina ny Edeny. De raha mamaky ny andininy voalohany amin'ny Genesis toko fahatelo isika de ka hatrany amin'ny andininy fahaenina dia ahita ny paikady izay nataony Satana mba handavona reto razambe antsika ireto. Andininy voalohany amin'ny Genesis toko fahatelo. Ary menarana de fetsy noho ny bibidia rehetra izay nataony Jehovah Andriamanitra. Ary izy tamin'ny vehivavy, anky efa nataon'Andriamanitra hoe aiza hinanareo ny hazo rehetra eo amin'ny saha. Ilay menarana zany nametraka fisalasalana tamin'ny Eva miteny hoe tsy navelan'Andriamanitra ho anareo moa hazo jiaby ato anatin'ny saha ty. Namaly ravehivavy eo amin'ny andininy faharoa fa hoy ravehivavy tamin'ny menarana, ny voan'ny hazo eo amin'ny saha dia azonay hinanana ihany, fa ny voan'ny hazo eo afovoan'ny saha kosa no efa nataon'Andriamanitra hoe aiza hinananareo na tendrenareo izany fa andrao maty anareo. Tiako ny manindry fa isika rehefa manomboka miady hevitra amin'ny devoly na miresaka amin'ny devoly dia ho resinitsika, fa ny ahafahantsika mandresy dia ny miresaka amin'ny Jesosy ilay tompo sy mpamonjy ny tenantsika manokana. Rehefa ndresen'ny lahatra moa zany Eva tamin'ny alalan'le hoe tsy ho faty tsy akory ianareo amin'ny andininy fahaefatra, fa fantan'Andriamanitra fa amin'ny andro izay hinananareo azy dia ahiratra amin'ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra. Iza moa tsy te ho tahaka an'Andriamanitra? Mba te ho hitovy amin'Andriamanitra anie isika, ary faniriana tsara ho anatintsika ny hitovy amin'Andriamanitra, fa nampidiriny le fandikan-dalàna. Tamin'io fotoana io ny lalàna ny ainany Adama sy Eva dia le hoe aza hohanina ny hazo eo ampovoan'ny saha. Fa nohaniny menarana io ary nomeny Eva dia nihinana, ary rehefa nihinana dia tonga raha-fahafatesana tamin'izay fotoana izay. Niova ny toe-javatra rehetra. Raha mbola Eva rery ny nihinana, mbola tsisy zavatra nitranga teto ambonin'ny tany. Fa vao nihinana Adama dia tonga dia niova ny toe-javatra rehetra. Satria naninona? Satria i Adama no atao mpitarika ilay ankohonana, ilay mpisoron'Andriamanitra. Ary rehefa nihinana izy dia nanindre lasa niery izy rehefa avy eo dia izao ny zavatra nitranga. Eo amin'ny andininy fahafito ka hatrany amin'ny andininy fahasivy no vakiantsika. Ary dia nahiratra amin'ny mason'izy mivady rehefa avy nihinana zany, ka fatany fa mitanjaka izy ary nanjaitra rahaviavy izy ka nataony sikina. Rehefa nihinana zany izy dia niala teo aminy ny voninahitr'Andriamanitra ary fitanjahana no hitany tao aorianan'izay. Ary nandray an'i Jehovah Andriamanitra nitsangatsangana teo amin'ny saha izy rehefa ho hariva ny andro, ary raha lehilahy sy mivadiny dia nihery ny tavan'i Jehovah Andriamanitra tao anaty hazo. Heverintsika ve fa tsy hitan'Andriamanitra izy ireo? Hitany. Fa ilay andininy fahasivy dia milaza ny tenin'Andriamanitra manao hoe ary Jehovah Andriamanitra dia niantso andra lehilahy ka nanao hoe aiza moa ianao? Andriamanitra no nanao dingana voalohany nitady anazy mivady tao amin'ilay toerana izay nefenany ka nieritreretiny fa ahafahany miafina ny tavan'Andriamanitra. Firy moa ny olona mandositra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Firy ny olona hitoriana amin'ny filazaony tsara fa mandositra tsy te haheno ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ary misy ihany koa ireo karazan'olona izay minia mikipy, tsy te hahita na tsy te handre ny soratra masina amin'izao vanim-potoana faran'izao.
ny devoly a no tompona andraikitra ny amin'ny fahafatesan'ny olona anankiray eto amin'ity planeta tany ity. Ny jaona toko fahavalo andininy faefatra amby efapolo a dia tondroiny Jesosy hoe ny devoly a dia mpamono olona hatramin'ny voalohany. Tamin'ny Adama sy Eva zany izy moa ny olona maty voalohany teto ambonin'ny tany. I Abela, ny namono any Abela zany dia devoly, ary mbola mamono ny avantsika sy isika amin'izao dia mbola devoly foana noho ny finanana ilay voankazo vokatry ny finanany Adama sy Eva, ilay voankazo izay nohanin'izy ireo. Fa ny fanontaniana ary dia hoe inona ny zavatra mitranga rehefa maty ny olona anankiray. Ao amin'ny Salamo 4:104, miala ny fofinainy ka miverina amin'ny taniny izy, ary amin'izay indrindra no ahafoana ny fikasany. Zavatra roa koa zany no mitranga eto, ilay fofinaina miala dia vatana tany sisa zany no mijanona eo. Tsy misy hoe lasa ary na mandeha ary, fa mijanona ho tany zany. Dia ny fanontaniana ary dia izao, mandeha makaiza ilay vatana rehefa miala ilay fofinaina. Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 2:7-20, ry rahalahy, aoka mba hilaza marina aminareo ny amin'ny Davida patriarika, fa efa maty izy ka nalevina koa, ary ny fasany dia eto amintsika mandrak'androany. Ny fasan'i Davida zany dia mbola ao Israelina amin'izao fotoana izao, ary ny soratra masina dia manamafy fa ao am-pasana ny maty hatramin'izao fotoana izao, mandra-pahatonga an'i Jesosy hiverina fanondroany handray azy ireo sy hamoa azy ireo ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. Ny zavatra nitranga ihany koa nefa dia izao, raha mijery ny tantaran'ny Lazarosy isika, rehefa maty nandritra ny 4 andro Lazarosy dia tonga Jesosy hanangana azy amin'ny maty. Dia ny zavatra nitranga dia izao, eo amin'ny andininy telo amby efapolo, jaona toko 1:10, ny andininy 7:30. Ary rehefa nanao izany teny izany izy Jesosy dia niantso tamin'ny fahemahery hoe ry Lazarosy, mivoa. Dia ny andininy 4:20, dia nivoaka ny maty, nisy fehipaty ny tanany sy ny tongony, sady voafehy mosara koa ny tavany. Dia hoy Jesosy tamin'ny olona hoe vao izy. Raha ohatra zany ka tsy tao am-pasana Lazarosy tamin'ny fotoana izay nananganan'i Jesosy azy io, fa lasa quelque part tany amin'ny toerana izay nentiny asiana azy, dia ny zavatra ho tenenin'i Jesosy tamin'izay fotoana izay dia hoe ry Lazarosy, mivoa ianao tao amin'ny afo be tao raha ohatra ka tany amin'ny afo be. Ry Lazarosy, mialahy tao amin'ny purgatoire tao ianao, na tany amin'ny afo andivana. Ho resahantsika maty misy kajy maromaro andefasan'ny olona ny maty. Fa raha ny Baiboly ny Baiboly no resahantsika dia milaza mazava fa ny maty rehetra dia mbola ao am-pasana amin'izao fotoana izao. Fa misy maty vitsivitsy izay na velona vitsivitsy efa fantatra fa any an-danitra amin'izao fotoana izao. Ohatra hoe Mosesy, tonga nampahery an'i Jesosy tao amin'ilay zaridaina ny Getsemane izy. Ny dikan'izay zany nisy ny fitsangana tamin'ny maty teo amin'ny Mosesy. Elia dia efa any an-danitra satria nitsangana velona. Enoka dia any an-danitra satria efa nitsangana velona. Fa ny ankoatr'izay zany ny maty rehetra hatreto dia mbola ao am-pasana, ary ao izy no miandry ny fiverenan'i Jesosy tsy ho ela intsony. Fa ny zavatra mampalahelo dia ireto zany ilay ho resahako amin'izay, ilay ampidirintsika, satria ireo no zavatra ambaran'ny soratra masina. Dia misy toko sy andininy ihany koa izay mbola tiako hazavaina rehefa avy eo fa ny fiheveran'ny olona nanomboka tamin'ny nanovana sabata ho alahady tamin'ny fahafitony volana Mars 321 tamin'ny alalan'ny Emperora Constantin, dia be dia be ny zavatra novain'ny fiangonana ka mahatonga antsika ho ao anatin'ny fahaverezan-kevitra ankehitriny.
ohatra amin'izany ny didy folon'Andriamanitra izay nomena tao an-tendrombohitra Sinay dia tsy hoe nomena ny zanak'Israely fotsiny ihany fa nomena ny olombelona rehetra. Ao anaty baiboly misy an'le hoe ny firenena izay manaiky an' Jehovah ho andriamanina ozy izy dia ireo rehetra izay manaiky ka mitandrina ny sabata. Izany hoe ny didy folo izany dia natao an'olona rehetra, fa ny zavatra nitranga tamin'ny 1telopolo-sy-efajato taorianan'i Jesosy, izany hoe tao aoriana kelinga Constantin, dia nesorina tao anatin'ny didy folo le teny hoe aza manao sarin'ny zavatra voasikotra ho anao, ary lasa 7 ny didy folo ka mba tsy ilazana fa diso ny fiangonana dia nozaraina roa ny didy fahasivy izay manao hoe aza mitsiritra ny trano namanao ary aza mitsiritra ny vadiny namanao. Didy anankiray io, ilay didy fahafolo no nozaraina anankiroa mba hamelona ny banga. Ndikan'izay zany misy fandrika sy velam-pandrika izay alefan'ny Satana, ka niresantsika an'izay mba azahoantsika tsara le hoe Satana dia miasa ny fomba rehetra amin'ny hafetsena rehetra mba hahatonga antsika hiaina ao anatin'ny fahaverezan-kevitra tanteraka. Fa ny tena zava-doza teo amin'ny tantara dia tamin'ny 735 taorianan'i Jesosy ka hatramin'ny 725 izay resahan'ny Apokalipsy toko 17 dia niaina tao anatin'ilay vanim-potoana ny 1900 taona isika, na le vanim-potoana maizina indrindra teo amin'ny tantara. Izany hoe nandritra io vanim-potoana io dia tsy navela hamaky baiboly ny olona fa ny mpitondra fiangonana ihany no navela hamaky ny soratra masina, izay manohitra kitsirano ny voalazan'i Jaona toko 5 ny 7:30. Jesosy no miteny hoe dinionareo ny soratra masina fa ataonareo fa ho aminy anahnareo fiainana mandrakizay ary ireny no manambara. Ny teny rehetra ao amin'ny soratra masina zany na ny tenin'Andriamanitra dia manambara ny Jesosy ilay tonga nofo teto ambonin'ny tany mba hamonjy antsika. Dia amin'izao fotoan'izao mbola adevitra ihany koa le hoe Andriamanitra ve Jesosy sa tsy Andriamanitra? Mpaminany ozy izy ny sasany. Fa dia tiako ny ilaza aminao androany fa izay mpaminany rehetra resantsika eo, izay anarana rehetra dia tsisy mpaminany navita nanangana tamin'ny maty ankoatran'ny fasan'i Elisa. Tsisy mpaminany nanangana olona tamin'ny maty. Ndikan'izay Jesosy zany dia mpaminany hafa mihitsy, ary izay no ilazako hoe Andriamanitra 100 isan-jato ary olombelona 100 isan-jato Jesosy, ary naka ny toerantsika izy teto ambonin'ny tany mba ahafahany mamonjy antsika. Dia tamin'io vanim-potoana maizina io, nanomboka tamin'ny 735 ka hatramin'ny 727 dia noforonina ireto zavatra manaraka ireto. Voalohany, ny afo be. Ny afo be dia noforoniny fiangonana tamin'izany fotoana izany ary nolazainy zareo fa toerana fanamelohana mandrakizay. Izany hoe efa mirehatra zany le afo be amin'izao tsika miteny izao. Tamin'izany fotoana izany izay nandrasana ilay fanapahan-kevitra dia efa mirehatra le afo be zany tamin'izany. Ny tanjona zany dia izao: fanamelohana sy fijaliana no ao anatin'ny afo be zany. Izay le nambolena tao anatin'ilay fiangonana tao an'ilay vanim-potoana maizina. Vokatr'izay zany dia safidy ny anohitra an'Andriamanitra izay ratsy fanahy satria mampijaly an'ilay olona ho foana. Dia ny zavatra faharoa, novolena ihany koa ny atao hoe purgatoire, na le toerana fanadiovana vonjimaika. Raha ohatra ianao izany mba nanao adidy teo amin'ny fiangonana, mba nanao asa soa an'ireo mpitondra fiangonana tamin'izany fotoana izany, dia ry zareo no miteny hoe liavanao iny any amin'ny purgatoire na any amin'ny afo andivana amin'izao fotoana izao. Dia falifaly ianao satria tsy any amin'ny afo be zany le havanao, dia mila mandoha vola ianao izy izy. Ho resahantsika eo ny indulgence rehefa avy eo, fa ilay foto-kevitra aloha zany resahantsika. Nambolena ihany koa zany le hoe
misy ny hafandiovana, zany hoe afo ihany izy io zany, fa kelikely ny degreny raha oharina amin'ilay afo be na ilay afo solofara zay resantsika teo. Dia nisy ihany koa ny atao hoe limby, efa samy naka ny anjarany. Ny atao hoe limby dia toerana izay hipetrahan'ny fanahin'ireo zazakely izay maty kanefa tsy vita batisa na batemo ozy tsika. Dia aleo aloha resahako ihany izay hoe batemo na batisa izay fa tsy dia andalina izay tsika fa ho azavaiko fotsiny. Ilay teny hoe batemy na batisa dia tsy miova ny dikany fa manajoboka na mandetika ao anatin'ny rano ny dikany atao hoe batisa na batemy. Fa ny pratika na ny fanaovana azy no novain'ny fiangonana tany amin'ny 1311 no nanaovana batisa zazakely voalohany teto ambonin'ny tany. Fa talohan'izay dia mbola tao anatin'ny rano be foana, ary nao Vatican dia misy toerana misy batistera izay nanaovana batisa olona tamin'izany fotoan'izany na batemy. Ka rehefa atao batemy zany ianao dia ety ny idiran'le fetsilay na le devoly satana, le menarana ela, le mpepangatsika io, dia izao niditra an-tsehatra izy dia izao no nanaovany azy. Tsy mila atao daholo izy jiaby fa ny lohanao foana efa mety, dia ny loha ihany ny dinana rano. Nisy fianarana anankiray nataoko tamin'ny 2013 tamin'ny 2013 nisy fianarana anankiray nataoko sady efa niasa tamin'izany fotoan'izany, manao an'ireto le zezika komposta ireto. Dia mbola tsy azoko mihitsy le resaka tamin'izany, fa nanomboka tamin'ny 2023 niverina nandinika ny fanamboarana zezika komposta io dia nahazo lesona. Misy teny anankiray moa zany eto Mahajanga, fomba fiteny izay ohatry ny hafahafa le izy satria rehefa tena nydinihako ary izay zany nahatonga anahy hoe ny teny ho teneniko aminazy ity androany dia izao ny fomba ilazan'le olona eto Mahajanga azy. Ny komposta pasteur ozy izy na ny zezika komposta, ireo fako rehetra izay atao ireo dia tsy motraka raha tsy ajoboka anaty rano jiaby izy rehetrarehetra. Izany hoe le fako zany alevina ao anaty rano ao anaty barika dia avoaka tao mba ho lo malaky. Dia le teny hoe motraka ataoko entre guillemets, ny fahotantsika dia tsy ho levina, tsy ho motraka raha tsy isika mihitsy aloha no misitrika ao anatin'ny rano, ary misy olona manasitrika antsika ao. Izay ny ramako an'le teny hoe motraka. Ny dikan'le batisa zany na batemy ara-baka teny dia tokony hoe le olona anankiray mahatsapa fa mpanota ary midina ao anatin'ny rano anankiray dia motraka daholo ny fahotany jiaby. Tsy izy no simba fa ny fahotany no miala aminy satria efa nanaiky hiditra tao anatin'ny rano batisa izy. Ary izay ny antony nahatonga ny jaona mpanao batisa nandahany Jesosy eo amin'ny Mateo 4 le hoe za tsy hanao batisa anao mihitsy ozy izy jaona mpanao batisa. Satria maninona? Ilay tsy nalala ota dia tonga ota noho ny amintsika. Dia io zany le hoe Jesosy lasa ota io dia aleony mihitsy nanao modely hoe zany modely voalohany ny amin'ny batisa. Ny resahana an'izay zany dia reto zazakely le hoe rehefa tsy vita batemy le zazakely dia any amin'ny limby no ametrahana azy. Ny toerana manaraka izay noforonina tao anatin'ilay 20,700 ka hatramin'ny 7,750 dia le hoe ao antratran'ny Abrahama ao amin'ny Lioka 2:12 misy an'io tantara io. Lioka 2:12 manomboka eo amin'ny 2:20 andrinin'ny 7:30 ka hatramin'ny 3:30. Tsy tena zava-misy io sary io. Tonga zany dia resahako eto, fanoharana zany io. Ny dikan'izay zavatra hafa mihitsy ny tian'ny Jesosy ho resahana ao anatin'io tantara io. Andeny ataontsika sary ohatra zany hoe za zany zao ny angezan'ny tanako eo amin'ny ny halavan'ny tanako anankiroa zany eo amin'ny 1,50 m eo. Ny tratrako eo amin'ny 50 cm eo amin'ny 50 latsaka eo aza ny tena marimarina kokoa.
raha ataontsika izany hoe Abrahama ngeza be atao hoe 1 metra ny tratran'ny Abrahama. Raha ny maty rehetrarehetra izany nandeha ao amin'ny Abrahama dia hoe heverintsika ve fa ho zakan'i Abrahama ireo olona rehetra izay efa maty nanomboka tamin'ny voalohany ka ziska androany. Ary ny faharoa dia izao, ireo maty talohan'ny tsy mbola nisy an'i Abrahama izany nandelakaiza izany izy ireo, ary izay mahalainga marivo-tototra izay ataon'ny Satana azy. Le maty talohan'i Abrahama izany any an-tratran'izy, any an-tratrany devoly. Ary izay no tsy mampitombona an'ilay resaka eto fa tena zavatra hafa andresahana Jesosy amin'io tantara io dia le hoe tokony ho tian'ny olona rehetra isika, na mahantra izy, na mijaly izy, na fadiran-novana izy, na tsy manana izy, dia tokony hanehontsika ny fitiavan'ireo olona ireo. Ary izay le Lioka 4:12, fa tsy hoe rehefa maty dia andeha ho any an-tratran'ny Abrahama ny olona anankiray. Vokatrizay izany raha fitiniko ireo zavatra noforonina dia izao: noforonina ny afobe, noforonina ny purgatoire, noforonina ny afandiovana, noforonina ny limby, noforonina ny hoe eo an-tratran'ny Abrahama ny olona anankiray rehefa maty, nanomboka tamin'ny 7,500 ka hatramin'ny 7,750. Dia tao anatin'io fotoana io no nisiny ny atao hoe indulgence. Ny indulgence dia tsy inona fa vola alohan'ilay fianakaviana mbola velona amin'ny mpitondra fiangonana mba hanalana ny havany ao amin'ny afandiovana na any amin'ny limby na ao amin'ilay purgatoire. Esorina tao izany le olona amin'ny alalan'ny fandoavam-bola. Izany hoe ianao izany aty ambonin'ny tany no mandray décision amin'ny toerana izay tsy eo amin'ny toeranao akory. Ny lanitra hafa mihitsy, ianao tsy mbola nandeha tany, dia ahoana ny ahafahanao eto ambonin'ny tany aza ny décret raisiny eto Madagasikara tsy mety hampiharina ao France, tsy mety hampiharina ary Maurice. Tonga any dia hozy ny olona hoe tsy fantatra izany zavatra resahanareo izany, tsisy hidiranay izany fa tsy izay no nanao an'io zavatra io. Ko maninona ny any an-danitra no fitahanao ny olona amin'izao fotoana izao, lazainao fa andoavam-bola. Ary izay no nahatonga ka niverina tamin'ny soratra masina: rehefa maty ny dadako dia tsy mba natao lamesa na fanompoam-pivavahana. Ary misaotra an'Andriamanitra amin'izao aza vao misaotra an'Andriamanitra, satria le lamesa atao fandebirebena sain'olona fotsiny, fangalana ny volan'olona fotsiny. Ary dia nandoha vola ny bebeako ziska izy tapitra izy maty tamin'ny 2013, dia nandoha vola ho an'ny dadako satria nisy trosa izay tsy nalohany tao am-piangonana, tsy voalohany, ary vola be izy io dia mijaly eo amin'ny afandiovana izy mitondra fiangonana, dia nandoha an'izany vola izany bebeako izay maro ary be dia be izany vola izany. Dia ozy matsy amin'ny bebeako tamin'izaho lasa adventiste voalohany, ozy matsy amin'ny bebeako: raha ohatra ka azo vidiana bebe ny lanitra dia izao, aleoko ihany misafidy tsy ho any an-danitra. Satria manino, ny volananako raha oharina amin'ny volananan'ny Bill Clinton, tsy hitany akory ny ohatran'ny fasika eo anankiray nalefeny an-dranomasina. Ndika izay tsy havidy, na ny toeran'ny tompoko aza izany mety tsy voavidiko tonga any an-danitra. Fa ny mahafinaritra an'Andriamanitra dia izao: nosokafany ho an'ny olona rehetra ny lanitra, na mahantra ianao, na mijaly ianao, na sahirana ianao, na iza, rehefa manaiky an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenanao manokana ianao, dia izao azon'Andriamanitra atao ny mamonjy anao. Reto ary ilay konsily na le hoe fifanarahana teo anivon'ilay fiangonana tamin'izany fotoana izany, 7,500 ka hatramin'ny 7,750. Mety efa henontsika angamba le hoe ny papa dia novonoiny ny Général Berthet tany France, izay namarana ny fangejany ny fiangonana katolika tamin'izany fotoana izany, ny toe-javatra nitranga teto amin'izao tontolo izao. Dia reto ary ilay toe-javatra nitranga: ny afobe dia noraisina tao anatin'ny konsily atao hoe Latran fahefatra, izany hoe tamin'ny 520
ka hatramin'ny 5:30 tao aorianan'i Jesosy no nametrahany fiangonana katolika ny hoe misy zany afobe zany mba hahafahana mahazo ny volan'ny kristianina ao am-piangonana. Ny faharoa, ny purgatoire dia noforonina tamin'ny andron'ny moyen âge, zany hoe tao amin'ilay konsily atao hoe Florence 730 ary namafisina tao amin'ilay konsily ny Trente tamin'ny 509 izay milaza fa misy ny atao hoe purgatoire na fanadiovana ny fanahin'ireo izay mbola nanana trosa, ireo mbola tsy nahavita fibebahana, ireo tsy vita batemy dia alefany. Ny afandiovana dia tamin'ny konsily ny Trente ihany koa no namafisina fa misy zany atao hoe afandiovana zany. Ny limby dia tsy hita ny konsily izay nandray azy fa nampidirina fotsiny tao am-piangonana, fa tamin'ny taona 710 dia tamin'ny konsily izay natao tao Vatican indray dia milaza fa tsy misy io toerana limby io. Fa ny katolika amin'izao fotoana izao tsy mahay an'izany, fa mbola mino hatramin'izao fa misy zany limby zany. Leo atratrany Abrahama indray zany dia doktrinany Lioka 2:22 izay tsy mitombona ary tsy manome ny dikany ny zavatra izay resahan'izy ireo. Ao amin'ilay afobe zany dia lazaina fa fanamelohana mandrakizay. Ny purgatoire dia fanadiovana alohan'ny idirana makany an-danitra, ary ny limby dia foto-kevitra teolojika, tsy dogma zany izy io, fanambolena fotsiny teo anivon'ny fiangonana mba hahafahana maka ny volan'ny mpino tamin'izany fotoana izany. Ireo zany ny fototra iorenan'ity fivavahana maty amin'izao fotoana izao, izay manohitra ary mitsipaka marin-drano ny voalazan'ny Baiboly. Andriamanitra dia tsy hamono ny olona ary tsy hampijary ny olona ao anatin'izany afo izany. Fa tiako aloha ny hamaky ny mpitoroteny 7 any andinin'ny 15 manomboka eo amin'ny andinin'ny 15 ka hatrany amin'ny andininy 9. Fa fantatry ny velona fa ho faty izy, fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona na inona, ary tsy manana valim-potoana izy fa adino ny fahatserovana azy. Raha ity andininy 15 ity zany dia milaza hoe naomenao anazy avokoa zany volanao rehetra ho alefanao any am-piangonana, le maty nanomezanao azy dia tsy mahalala fa ianao nandoha vola ho azy, tsy hainy akory. Naterinao daholo aza ny sakafonao rehetra ho aterinao any am-pasana dia tsy fantany akory hoe nanatitra sakafo teto le zanako tiako indrindra. Ny maty dia tsy mahalala na inona intsony, fa izy any ao ambadika ireny dia voly. Za zao nahita ary amin'ilay toerana anankiray atao hoe Antsahandita, nanaovany devoly, démonstration de force. Napetraka teo amin'ilay fasana ilay sakafo ary tao anatin'ny 2 minitra dia tsy hita daholo ilay sakafo jiaby. Dia nino ny olona hoe tena le maty ny nihinana azy? Nambarako tamin'jareo, maninona tsy be kibo be izy sakafo ray koveta be iny nataonareo teo aminy? Tsy nitombo ny kibo fa nitovy an'ilay teo ihany. Ary za aza dia nahavita ny teny mihitsy hoe tsy zavatra tsy marina zavatra resahanareo. Ny andinin'ny 9, na ny fitiavana, na ny fahankalany, na ny fialonany dia samy levona ela sady tsy manan-jara intsony mandrakizay amin'izay atao aty ambanin'ny masoandro izy. Ny lazana le teny hoe ambanin'ny masoandro dia ny eto ambonin'ny tany zany le tianao resahana, satria ny olona anankiray rehefa maty dia midina any ambanin'ny tany satria any anaty fasana no misy azy, ka tsy hainy intsony ny tontolo eto ambonin'ny tany, fa ny tontolo any ambanin'ny tany zany zao ny fantany satria matory ao izy dia izay ihany ny fantany. Dia miandry izay anjarany ho amin'ny fiverenan'i Jesosy tsy ho ela intsony eny amin'ny rahalanitra. Ary izay mahatonga antsika miantso amin'izao fotoana izao le hoe ilaintsika ny miverina amin'ny Baiboly. Rehefa tsy hitantsika ao amin'ny Baiboly dia aiza mino ary aiza atao fa izany ny atao hoe fivavahana amin'ny Satana izany. Dia amin'izao fotoana izao misy fanazavana hafahafa. Aleo ataoko hoe hafahafa satria tsy hananako le porofo tena mazava, satria tsy niaina tao anatin'ilay tontolo anankiray le hoe
ny vola azo tamin'ireo fanahin'olona zay no vidina ireo ono dia nanamboarana fiangonana io bazilika de Saint-Pierre io. Vola avy amin'ny olona zany nataonao fanamboarana fiangonana zany ny vola de heverinao fa ho masiny zany. Ny fanamboarana fiangonana de vola an-tsitrapo ary am-pitiavana avy amin'ireo olona zay mino ao aminy no tokony hananganana azy sy hanamboarana azy fa tsy amin'ny alalan'ny famotahana olona. Fitahanao le olona lazainao fa any amin'ny afandivana amin'ny fanahiny de asainao mpe vola izy de avy eo lazainao hoe voavonjy ny havanao rehefa avy eo. Isika olombelona de tsy afaka miditra amin'ny décision an'Andriamanitra. Lasa Andriamanitra isika raha ohatra ka milaza fa lasa any amin'ireo toeran'ireo ny fianakaviantsika efa maty na ny olona anankiray. Toerana anankiroa samihafa, isika de voafetra ho eto ambonin'ity tany ity, ny maty de voafetra ho ambany ao ary ny Andriamanitra de voafetra ho any ambony any. Ny tsara zavaina koa nefa de zao, misy tontolo anankitelo eo amintsika. Misy ny atao hoe monde invisible, zany hoe le any ambony tsy taka-maso, de misy ny monde physique, le vatantsika olombelona, ary misy ny monde visible, ireo tontolo manodidina antsika. Ary Satana de mampiasa an'ireo tontolo manodidina antsika amin'izao fotoana izao sy mampiasa ny ao ambany ao. Ohatra, ny kakazo atao hoe mandrava sarotra, eto Madagasikara misy zany mandrava sarotra zany. Antibiotika naturel puissant ohatran'ny amoxicilline sy ny ampicilline ny mandrava sarotra. Fa ny ampicilline sy ny amoxicilline de miasa après 4 heures raha ela indrindra. Mihinana azy ireo zany de adiny 4 efa miasa izy raha ohatra ka le pilina no hohaninao. Fa le mandrava sarotra raha hohaninao androany de afaka 24 heures vao miasa. Mandeha makany amin'ireo olona tsy njinjavatra ireo ianao de omenanao lay mandrava sarotra de sitrana de izy ianao tena mahay le dadilahy tarihy fa tena sitrana iny. Tsy izy nahay, le herin'le hazo efa nataona Andriamanitra ao ny fanasitranana ao anatin'le hazo. Efa misy zavatra tokony ilaitsika ary tokony ho haitsika ny manavaka an'ireny zavatra rehetra ireny. Ny fanontaniana ary de zao, roviana no hirehatra ny afo be. Aleo aloha resahantsika zany hoe roviana no hirehitra ty afo be ty raha mbola tsy misy izy amin'izao fotoana izao araky ny soratra masina, mbola tsy eo ary mbola tsy misy na ny afandivana na ny limby sy ny rehetrarehetra. Roviana ny afo be no isy zany. Fa tsara ny manamarika n'ilay voalazan'i Jesosy ao amin'ny Matthieu 5:20 fa ny afo be de nomanina ho an'ny devoly sy ny anjeliny. 2:20 ao amin'ny Matthieu 5:20 misy an'izay. De izao ny zavatra mitranga. Rehefa iverina eny amin'ny rahalandry Jesosy ilay andrasantsika amin'izao, efa eo anoloantsika ny famantarana rehetra ny amin'ny fiverenany, dia izara roa zao tontolo izao. Ny anankiray le manana zo hitsangana maty rehefa nandray an'i Jesosy tamin'ny fiainany manokana, ary eo zay velona zay ovana ao anatin'iray mpimaso, mbola iverenantsika izay rehefa avy eo. Fa rehefa lasa ny an-danitra de zao ny zavatra mitranga. Hijanona any tsika mandritry ny arivo-taona. Manao vakansa hozy tsika zay. Manao vakansa mandritry ny arivo-taona ao amin'ilay tanàna Jerosalema vaovao, volamena sy vatosoa, ary mahafinaritra ilay tanàna ao amin'ny Apokalipsy 1:20 zay tsisy fahafatesana intsony, tsisy alahelo na fitarainana na toy izany. Rehefa tapitra ny arivo-taona vao hisy ny afo be. Fa tsy afo be maharitra mandrakizay anefa, fa afo be andevona ny devolony sy ireo miaramilany ary olona zay nanaiky hiaraka aminy tamin'ny fony fahavelona. De izao ary no ambaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika amin'ny Apokalipsy 20:20 tiako vakiana ray manontolo izy ity satria tsy de lava be mba ahafahantsika mahatakatra sy mahazo azy tsara hoe ay ve zany le zavatra ao anatin'izy io. Raha mandeha eo amin'ny 1:1 tsika, ary hitako fa indro nisy anjely nidina avy any an-danitra nanana
lavaka tsy hitanono sy gadra lehibe teny an-tanany. Dia nisambotra ilay dragona izy dia le menarana ely ny devoly satana izany ka namatotra azy arivo-taona. Io zany le teneniko hoe arivo-taona manao vakansy any an-danitra hoentin'Andriamanitra any. Dia nanipy azy ho amin'ny lavaka tsy hitanono ka nanidy izany. Dia nanisy tombo-kasety eo amboniny mba tsy hamitany ny firenena maro intsony mandra-pahatapitra ny arivo-taona, ary rehefa afaka izany dia tsy maintsy hovana tsikelikely aloha. Migadra zany, tsy afaka mihetsika ohatran'le olona ao amin'ny prison, mandeha ao an-tokotany ny azony atao fa tsy afaka mamita katsony, tsy afaka mangalatra, tsy afaka mijangajanga, tsy afaka manao ireo adalàna rehetra, tsy afaka mifoka jamalana ny rehetrarehetra, fa ao izy mihidy ao mandritry ny arivo-taona. Ary nahita seza fiandrianana maro aho, ary nisy mipetraka teo amboniny, ary mena fahefana itsara izy, ary hita koa ny fanahiny izay notapahan-doha no ny filazana an' Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra izay rehetra tsy niakohaka teo alohan'ny bibidia sy teo alohan'ny sariny, ary tsy nandray marika eo amin'ny andro na eo amin'ny tanany, ary velona izy ka niara-nanjaka tamin'i Kristy arivo-taona. Reo olona izay nenjehana zany no vonoina. Ry Jaona mpanao batisa ny vonoina, ry Petera ny vonoina tamin'ny hazo fijaliana amin'ny tsingoloka, ry Paoly no vonoina sy ireo olona marobe izay ny vonoina. Dia hiakatra any an-danitra zany izy ireny rehefa voavonjy, dia mandritry ny arivo-taona dia hiaraka hanjaka amin'i Jesosy. Dia hitsara hozy izy, nomena fahefana. Amin'izay zany tsika voamadibadika ny boky rehetra mirakitra ny momba antsika tsirairay avy, ny havantsika, ny fianakaviantsika, ny namantsika. Raha misy tsy tonga any dia afaka manontany tsika amin'izay fotoan'izay hoe naninona ny tsy tonga aty. Dia eto no miseho ilay toe-javatra eto amin'ilay andinin'ny 5. Fa ny sisa maty dia tsy mbola velona mandra-pahatapitry ny arivo-taona. Izany no fitsanganana voalohany. Satana zany ny gadra, le olona tsy tafakatra any amin'ilay fiainana mandrakizay izay nomanin'ny tompo any Jerosalema vaovao, dia mijanona eto ambonin'ny tany, mbola maty eo am-pasana fa tsy velona. Dia hoy izy le andinin'ny 9: sambatra sy masina izay manan-jara ny fitsanganana voalohany, ireo tsy mba nana ny fahafatesana faharoa fahefana, fa ho mpisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ka hiara-manjaka amin'ny arivo-taona. Le teny hoe sambatra sy masina izay manan-jara ny fitsanganana voalohany. Ka alefa zany ny antso izao nampahafantarina anao fa ny tenin'Andriamanitra no mitarika antsika ho any an-danitra, ary Jesosy no mamonjy antsika tsirairay avy. Ka iza miniminy fahatany an'ireny toe-javatra izay volena ireny. Ka avoaka mitaka ny firenena eny amin'ny vazantany efatra dia goga sy magoga mba hanangona azy ho any amin'ny ady tahaka ny fasiky ny ranomasina nisany. Ary niakatra namaky ny tanàna izy, dia nanodidina ny tobon'ny olona masina sy ny tanàna malala, ary nisy afo nidina avy any an-danitra ka nandany azy. Mazava be, tsy mety miova mihitsy ny devoly. Rehefa vonona zany le Jerosalema vaovao ho averina eto amin'ity planeta tany ity, dia ho avy indray Satana mbola hanafika. Dia eo no miseho le hoe nisy afo nidina avy any an-danitra. Io le afo solofara. Dia mandevona ny Satana, dia mandevona ireo olona izay tavela eto, ary mandevona ity planeta tany ity. Dia tsisy fahotana intsony eto dia ho averina indray ny famorona vaovao apetraka eto le Jerosalema vaovao izay nipetrahantsika tany an-danitra mandritry ny arivo-taona. Tiako ianao raha mba ho anisan'ilay andova izany fiainana mandrakizay hanana an'ilay fitsanganana voalohany izay. Ary ny devoly izay namitaka azy dia natsipy tany amin'ny fariafy solofara izay misy le bibidia sy le mpaminany sandoka koa, ary ampijaliana andreo manalina mandrakizay ireo. Zany hoe ny devoly miaraka amin'ireo mpitondra fiangonana izay namitaka ny olona, izay le atao hoe bibidia, dia ny mpaminany ireo mpiara-miasa aminy akaiky izay nitarika ny olona ho any amin'ny fahaverezana, dia manana anjara miaraka amin'ny Satana. Ary ireo no aritra ela indrindra ao anatin'ny afo rehefa tonga izay fotoana izay. Ireo manao fampianaran-diso, ireo no aritra farany indrindra, satria Satana ny faratampony indrindra. Ka rehefa levona ny avy aty ambany ny olona izay nofitahany, dia miakatra, ary izy ny farany ho levon'ny afo solofara amin'izay fotoana izay. Ary rehefa levona io dia ho apetraka eto le Jerosalema
zay honenantsika mandritry ny mandrakizay. Ny tianambara zany dia zao: tsy misy ny afobe amin'izao fotoana izao, tsy misy ny purgatoire amin'izao, tsy misy ny afandiovana amin'izao, tsy misy ny limby amin'izao fotoana izao, tsy misy ny maty lasa ny an-danitra eo amin'ny tratrany Abrahama amin'izao fotoana izao. Ka ny vola zay alohantsika ny am-piangonana dia vola veromaina ny fomba ilazantsika azy, satria tsy fantatry ilay havantsika sy ilay tiantsika akory ireny rehetra ireny fa reny ny atao hoe vola lano azy. Ny amaranako azy dia aleo jerentsika kely farany ilay resaka fitsanganana amin'ny maty, mba hahatonga antsika hoe tena mety amiko ty manaraka ny tenin'Andriamanitra ity ary tiako ny ho any amin'ilay fiainana mandrakizay izay omanin'ny Tompo ho antsika tsirairay avy. Ao amin'ny Tesalonianina voalohany toko 4 ny 17 ny resako amin'izy ity farany zany dia mba hahatonga antsika mba handray lesona tsara sy ho vonona ho amin'ny fotoana izay verenan'i Jesosy. Fa tsy tiana tsy ho fantatrareo rahalahy, ny amin'izay modimandry le maty zany io, mba tsy halelovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana, fa raha inoantsika fa efa maty Jesosy Kristy sady efa nitsangana indray, dia toy izany koa ny itondran'Andriamanitra izay efa nodimandry tao amin'i Jesosy miaraka aminy. Fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo, isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny Tompo dia tsy mba hialoha izay efa nodimandry tsy akory, fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra ny fiantsoana sy ny feon'ny arikanjely ary ny trompetan'Andriamanitra, ka izay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy eny amin'ny rahona hitsenan'ny Tompo tiany amin'ny habakabaka dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika. Rehefa miverina eny amin'ny rahona lanitra Jesosy ilay andrasantsika amin'izao fotoana izao, dia hanafaka ny maty ho atoko anankiroa, dia ireo izay voavonjy izay afoazina ao amin'ny vovoky ny tany, ary ireo izay mbola hijanona ao amin'ny vovoky ny tany ihany, ireo maty izay tsy handova ny fiainana mandrakizay. Ny velona ihany koa dia avahana roa izay nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tena manokana dia atoko anankiray, ary ireo izay tsy nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjiny dia ho atoko anankiray hijanona eto amin'ity zao tontolo izao ity. Ka ireo maty tao amin'ny Kristy miaraka amin'ireo velona izay mbola nitoetra niaraka amin'ny Kristy nametraka amin'ny fiainany teo amin'i Jesosy dia hoentin'i Jesosy ho any an-danitra mandritry ny arivo-taona. Fa misy boky anankiray milaza, Premier Zekria soratan'ny Ellen Goldwhite, 9 andro ny fotoana andehanantsika makivaky ny planeta tany, ary amin'ny andro fahafito dia hiditra ao amin'ny lapan'ny lanitrantsika sabaty izay andro izay. Dikan'izay dia izao: ny Amerikanina amin'ny alalan'ilay conseil teknikan'ny ngiahy Donald Trump ilay manao mandeha eny amin'ny planeta Mars sy ny volana, mbola mandoha vola be na ho amidiko daholo ny fananako jiaby, ny taranaky ny dadabe ny dadan'ny dadabe, dia tsy aloha firehako mandeha eny amin'ny planeta Mars. Fa amin'ny fotoana izay verenan'i Jesosy gratos mandeha makany, mandeha ho azy, tonga dia miainga ianao zany dia tonga dia any an-danitra hitety amin'ireo planeta ireo. Misy boky koa zaho amin'ilay Premier Zekria milaza fa Enoka mbola tsy any an-danitra amin'izao fotoana izao, dia mbola haka ny Enoka any amin'ny toerany koa tsika zany. Dia any tsika afaka manontany any Enoka hoe manahoana zany mipetraka aty amin'ny planeta hafa zany fa tsy mitovy alainy ambonin'ny tany, dia be voly sisa tavela eto. Inona zany no tokony ataontsika? Mila manomana ny tenantsika isika. Ao amin'ny Jaona 1:5-20, Jesosy miteny hoe: izao ny fananganana ny maty sy fiainana, izay mino aho na dia maty aza dia hanana fiainana mandrakizay. Raha mbola mandalo fahafatesana zany tsika, amboary teny izao ny pasiporo. Tamin'ny herintaona nanana tombontsoa kely mba nandeha tany Zambia, dia mba nanamboatra pasiporo dia veriko hoe tena lafo vidy be zany ilay pasiporo iny, fa ao Zambia any ny azo hitondrana an'iny fa tsy azo entina na amin'ny firenena hafa fa tsy azo entina any an-danitra. Fa ny pasiporo izay omen'Andriamanitra antsika, raha mino an'i Jesosy tsika ho tompo sy mpamonjy ny tenantsika manokana, dia azo antoka ny fiainana mandrakizay izay omanin'ny Tompo ho antsika.
tsy amin'ny alalan'ny vola na fahaizana na diplôma no ahafahantsika mandeha any an-danitra fa amin'ny alalan'ny faneketsika an' Jesosy. Eto am-pamaranana dia tiako koa nefa no milaza fa misy mpitondra fiangonana eto amintsika, eto ambonin'ny tany, tsy eto Madagasikara zany fa manerana izao tontolo izao. Ny diplôma takina amin'ireo mpitondra fiangonana ireo dia lisansa amin'ny filôzofia. Zany hoe reo olona adaladala lefa defa ka jiaby milaza Bibly nanamboarana olona reo zany zareo reo. Amena lisansa any filôzofia izy ireo dia asaina mitondra fiangonana ao anatin'ny 5 taona na 8 taona na 10 taona dia aorian'izay vao ampianarina baiboly fa le filôzofia no entina manodikodina ny sain'ny olona ao anatina fiangonana anankiray. Ka tsy tianay ho voafitaka izany isika izay mandrehany ity onjam-peo ity, fa tianay hanana fiainana mandrakizay izay homanin'ny Tompo ho antsika tsiraray avy. Ka dia matokia an'i Jesosy, matokia ny soratra masina fa ho avy ny fotoana izay hamarana ny tantaran'ity izao tontolo izao ity ka hitondra antsika ho any amin'ilay fiainana mandrakizay izay homaniny ho antsika tsiraray avy. Toera tsisy fahafatesana, tsisy alahelo, tsisy ranomaso izy izy ny Apokalipsy 20:24. Tanàna volamena, ny lakorona ny fefy ao amin'ilay tanàna dia vato sarobidy, ny lalambe ao an-tanàna tena volamena. Ny Apokalipsy 20:20 dia tena mitantara amin'ny atsipiriany ireo zavatra rehetra ireo. Ity zany no saintsaintsika farany Apokalipsy 20:20 andinina toko 2:20 azafady tsy 2:20 fa 2:20 dia ny andininy ary amin'ny faraparany ary misy an'le hoe tsy mba eo amin'ny andininy 7:20 amin'ny Apokalipsy 2:20 no isaintsainantsika dia hivavaka ho antsika tsiraray avy. Ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina na izay manao vetaveta na izay mandainga fa izay voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana izay any zanak'ondry ihany. Izao ny fotoana izay tokony hibebahantsika, izao ny fotoana tokony hikentsika amin'ny fahotantsika, izao ny fotoana tokony handraisantsika an'i Jesosy, izao ny fotoana izay ahafahantsika mandray ny fanapahan-kevitra rehetra. Ka mino fa nahazo lesona vaovao sy mahafinaritra isika tamin'ity androany ity ary nahazo fampaherezana ihany koa tsy voafitaka ireo mpitondra fiangonana sy ireo mpitondra fivavahana izay manelitsao mamitaka antsika tsiraray avy. Andeloantsika hivavaka izany. Tomponay sy Andriamanitra eo, mankasitraka mame voninahitra misaotra no ny amin'ny fotoana izay nafahanay ny fampizara ny teninao ka engany ny mpiaino rehetra sy mpanaraka mba ahazo tombotsoa manokana ny amin'izany hafatra izany ary hiala amin'ireo fahazaran-dratsy rehetra. Ka ho tanteraka ilay baiko izay nataonao ao amin'ny Apokalipsy 20:4 ilay hoe miala aminy ianareo ny oloko. Ka ny olona rehetra izay nandrehany ity hafatra ity dia hiala amin'ireo fampianaran-diso ary handray fampianarana vaovao dia handray anao ho tompo sy mpamonjy ny tenany manokana. Dia ny fiadananao ampomizarany ho aminay tsiraray avy mandra-piverinao eny amin'ny raho an-lanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Misaotra antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany ity fandarana ity mirary ny sosiny tsara ho antsika tsiraray avy amin'ny fotoana manaraka indray isika manao misimisy koa dia kopakopa-tanana ho antsika rehetra ny fiadanan'ny Tompo ho antsika.